Faly miarabanao amin'ity zoma fa 17 ny volana janoary ity. Ny rapsodiny famarinana an'io dia mitondra ny lohahevitra hoe ny fahendrena miafina an'Andriamanitra. Ny teny fanokafana dia nalaina tao amin'ny Koritiana 1:2-7 sy ny 9 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa milaza ny fahendren'Andriamanitra amin'ny zava-miafina izahay dia ny fahendrena miafina izay voatendrin'Andriamanitra ho voninahitsika talohan'izao tontolo izao, izay tsy nisy fantatry ny andrinan'izao tontolo izao. Fa raha nahalala izy dia tsy nombony tamin'ny hazo fijaliana ny tompon'ny voninahitra. Tena zava-miafina lalina tokoa ny sorona nataon'i Jesosy Kristy. Satana dia noforonina tsy hahalala ny zavadrehetra ary dia tsy afaka nahafantatra ny fiantraikany ny asa fanavotana nataon'i Kristy izy. Aseho an'ny Baiboly izany fahamarinana izany ao amin'ny Koritiana 1:2-7 sy ny 9 io izay nivakiantsika teo. Eto ny andrinan'izao tontolo izao dia manondro an'i Satana sy ny mpiaradia aminy dia ireo mpanapaka ny aizina. Tsy fantatr'izy ireo ny tena zava-kendren'ny sorona nataon'i Jesosy Kristy. Raha azon'izy ireo ny alalan'izany zava-miafina izany dia tsy nanombo an'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana izy ireo. Ao amin'ny Jaona 12:1-3:30 Jesosy dia miantso an'i Satana ho andrinan'izao tontolo izao izay mifanaraka amin'ny filazalazana ao amin'ny Koritiana 1:2 io. Ny tsy fahafantaran'i Satana sy ny fanapahany momba ny dravitr'Andriamanitra dia porofo ny fahendren'Andriamanitra miafina. Tsy fantatr'izy ireo fa hitarika ao amin'ny famonjena ny olombelona ny famonoany an Jesosy. Manazava bebe kokoa toy izany ny Koritiana 1:2 eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 10 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Faraky ny voasoratra hoe izay tsy mbola hitan'ny maso, tsy mbola ren'ny sofina na niditra tao am-pon'ny olona dia izay zavatra efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Izy no nanambara izany tamintsika tamin'ny alalan'ny fanahiny. Fa ny fanahy mandinika ny zavadrehetra, eny na ny zava-dalin'Andriamanitra, fa iza ny mahalala ny ao am-pon'ny olona? Afa-tsy ny fanahin'ny olona izay ao anatiny ihany. Ary toy izany koa tsy misy mahalala izay ao am-pon'Andriamanitra afa-tsy ny fanahin'Andriamanitra ihany. Isaoran'Andriamanitra fa mahalala sy mahazo ny fahendrena sy ny zava-miafin'Andriamanitra isika. Tsy miafina amintsika ireny. Kristy hoy ny Baiboly dia nataon'Andriamanitra fahendrena ho antsika. Ao amin'ny Koritiana 1:1-7 no misy an'izany teny izany. Ary manana ny sain'i Kristy ihany koa isika hoy ny Koritiana 2:2-5:20. Tena mafonja ny ten'Andriamanitra izany. Koa saiko anao hamerina an'izao vavaka izao amin'ny fandresen-dahatra tanteraka. Ray amalalo, misaotra anao noho ny fahendrenana feninao tao amin'ny drafitrao mandrakizay sy nambara taminay tamin'ny alalan'ny fanahy masina. Feno fankasitrahanao fa Satana dia tsy manana fahefana amin'ny eritreritro ary tsy mahazo miditra amin'ireo drafitra nomaninao ahy. Misaotra anao noho ny fandresena nomenao ahy tao amin'ny Jesosy Kristy. Mandeha amin'izany fahatokiana izany ary matoky amin'izany fahalalana izany. Matoky aho ao aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia miraha tontolo andro mahafinaritra ho anao tompoko. Tahian'Andriamanitra manokana ianao.